tena tokafadimy mietrehitra mizara le teny eny fa tsy androany mihitsy fa ohatrany tapa-kevitra hoe zaraina fa resy lahatra fa mifana masina no mitarika ao anatin'izany raha tsy alina tokafadimy a diso aitsika loatra le teny teny anjy azafady raha tsy alina toko fahenina teny anjy fahefatra amby folo dia ny tapany be fasanatry raha mba misy ataoko rehareha fa tsy miazo fizaviany Jesosy Kristy tompontsika izay raha voaomby izao tontolo izao tamin'ny azo fizaviany raha ny amiko ary izao kosa raha ny amin'izao tontolo izao teny resika hoe voaomby amin'izao tontolo izao raha ny amiko ary izao tontolo izao a ary izao raha ny amin'izao tontolo izao raha hoe fitiana kely fotsiny izy dia izao hoe betsaka isika kristiana mbola tsy maty ny amin'izao tontolo izao fa tena mbola velona izany hoe ny maty zany a faty dia tsy mihetsika ntsony e fa izay manodidina anazy tsy heliny ntsony dia ohatran'izany nefa ny zavatra hoe tia ny tombo ampianarana antsika hoe ny tena kristiana ny tena hoe efa tena manara-dia Jesosy a dia maty ny amin'izao tontolo izao dia testa kely ho antsika le izy ahafahantsika tsirairay avy za voalohany indrindra hoe za hoe tena efa maty ny amin'izao tontolo izao tokoa raha ny zavatra mitranga ve amen'izao tontolo izao anahy dokam-barotra omen'izao tontolo izao anahy taika amin'izany ve no nofoko mihetsika amin'izany a ve efa maty tokoa a ve fa zay no natonga naotrany hoe mianatra tao anatin'izy zany hoe betsaka e kristiana tena manana Jesosy tena miaraka aminazy a fa mbola tsy maty fa misy réaction foana ihany zany ny an'izay hoe zavatra omeny izao tontolo izao ty dia ino moa zavatra eto amin'izao tontolo izao a haintsika loatra le teny le jaona voalohany faharoa iny satria veriko hoe zavatra mandeha am-paralaila le izy hoe sady mangetaentan Jesosy a mitady an Jesosy a dia manomboka le tsy mahita tsirony amin'izao tontolo izao ty sonko manomboka tsy taitra ntsony ianao misy zavatra mivoaka hika farany moa anotra dia tsy hoe tsy maintsy mahazo an'iny misy ny ako fatintsika le jaona voalohany jaona voalohany a toko faharoa dia mianjiny fahadimy ambin'ny folo sy ny fahaenina ambin'ny folo aza ty zao tontolo izao na zay zavatra eo amin'izao tontolo izao raha misy olona ty zao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana amin'izay fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filany nofo sy ny filany maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany filany nofo a filany maso a ary rehaka momba izao fiainana izao dia raha mandinika angamba lefa antsika dia izay ny zavatra misy me mitombo izao ny dokam-barotra na amin'ny télé na amin'ny afisy izay apetraka efa ny any amin'ny telefôna antsika raha ny SMS izay alefandreo azafady ny opérateur na ny Orange na ny Telma na ny Airtel zavatra misitona ny filana ty anatintsika zavatra rehefa diniantsika tsy ilaintsika akory le izy fa sotomina amin'izay ny filantsika dia mety hoe sarotsarotra ihany angamba le izy satria tsika miaina eto amin'izao tontolo izao fa izao hoe tena mamoratra mihitsy aza ity zay eto amin'izao tontolo izao tsy andehanao lisitra fa ny zavatra hitako fotsiny ary hitako hoe mamatotra le izy dia zay hoe mifanenjehana an'izay hoe andaika angamitsika ilaza hoe za ko efa tsy rototra ny amin'izao tontolo izao zany tsony fa
fa tsiraray avy samy mamaly an'izany hoe test kely milazaiko teo zany fa zavatra mitranga zavatra tonga vaovaozon'izany dia somary manaitra antsika foana ihany na akanjo zany na teknôlôjia zany na eny fa hoe na sakafo zany ny zavatra zany teo omeny zao tontolo zao ny tiako tenena hoe tsy hoe dia tsy hoana ohatran'ireny hoe secte le hoe amisy saolan'izareo tsika hoe mitokana fa hoe manana fahomana tena dia tsika na hoe fitehezan-tena ny amin'izany zavatra izany hoe atraiza ny tokony fetra tokony hisy anahy rehefa atraiza ako a dia efa tsy tokony mampiraiky anatsony zany zavatra izany zay milazay teo hoe tsy hamoaka lisitra ako anatin'io satria amin'ny fiainantsika andavanandro zavatra tena pratika be zany teneniko zany fa raha ohatra fotsiny zao no tena jereko hoe ny am'resaka hoe internet tsy misy angambantsika eto ny amin'izay manana telefona saotranyizany tsy misy resaka hoe Facebook na réseau social reny fa raha jerentsika raha ny zavatra misy olona tena mitoro filazantsara ao anatin'le izy fa amin'ny ankapobeny nefany a mivoy zavatra rasy le izy dia le tenena teo hoe fampisehoana ozy izy ny ten'Andriamanitra any amin'ny Timoty any hoe amin'ny andro farany ozy izy ny olona dia hotitena dia ny amin'ny version taloloha izy dia milaza hoe idolâtre d'eux-mêmes zany hoe manao Andriamanitra kely ny tena mihitsiny manao Andriamanitra dia tena hoe lasa hoe mifototra aty aminao zavatra rehetra lasa hoe ianao mihitsy zany fonao ao anatin'ilay izy dia tsy mahafehy tsy manana fifehezan-tena tsony ianao ny amin'ny zavatra izay teo hoe ho ataonao amin'ny vatanao lasa mampimely izy a lasa tia mankasary ny olona tia mankasary ohatra hoe nisy tomantsy mivezivezy tamin'ireny réseau sociaux reny dia zany fahitako nisy tena hoe na misotro zany no mivera nisy taona tena fandraisana zany dia alaina sary ohatra zay zany zavatra mahitako hoe lasa idolâtre d'eux-mêmes ny olona zany hoe lasa te ampiseho ny tenany zavatra omeny zao tontolo zao za moa zay tena maharaka loatra n'ilay teknôlôjia fa hitako hoe tena mamatotra zany le izy dia mila matiny amin'izany sika tsy mahita zao vitsy ny olona hitako hoe tsy manamboatra tarehy za koa tsy miteny hoe raha tsy manamboatra tarehy hoe tena ohatran'ireny hosodoko ireny mihitsy ny tarehny zavatra tena hitako zany hitako hoe voafatotra le olona mila matiny amin'izany sika tsy teny koa hoe tsy karakara vatana afaka karakaraina ny vatana fa mba tsy zany koa mibahana amintsika tena hoe tsy hoe ho taitra zany hitao tena hoe manimba zany le dokam-barotra hoentin'ny aino manjery sy ny gazety dia hoe tena hoe manimba tena hoe tsapana hoe tsy maty ianao e tsy maty ianao ny amin'izany betsaka tsy voalazako fa betsaka zavatra afaka lazaina fa zay hoe efa mazava tena andriamanitra hoe rehaka momba izao fiainan'izao manintona ny maso dia ianao eny am-pitoerana eny mahafantatra ho ana manokana zao dia fantatra hoe inona zavatra mbola tsy mahafaty anahy ambony toko anahy ao anatin'le izy dia tsy raha avokoa mahafantatra fa raha fitiana izy dia tsika mila maty mila tsy taitra ny amin'ny zavatra zay ny fandrosoana dia izy foana mety misy fandrosoana tsy ho takatry ny saintsika misy ny ara iseho afaka kelikely miaina eto tsika ampiasaina araka ny tokony ho izy fa tsy zany ny hamatotra atsika mbola resaka any ohatra le resaka hoe telefona teo eny anaty taxi be zany ianao mihota etsy daholo etsy raha mba ohatra hoe izary toro filazantsara leo akaikinao ianao mitampona sokony dia etsy izy etsy hitako hoe 5 taona na 10 taona lasa angambany mbola tsy ohatran'izany zay tena ke mandroso be le zao tontolo zao dia tena tsy maintsy misy zavatra mivoaka dia tsy maintsy mahazo an'iny a tsy maintsy misy an'ireo filana ny anaty any dia ozy ny ten'Andriamanitra ny Petera voalohany toko faefatra any anjely fafito raha tsy diso hoe efa tongotra ozy izy ny fifaran'izao tontolo zao mamonoana tena amin'ny fivavahana hitako hoe ny fahonoana tena ao amin'ny fivavahana ihany hitako hoe manafaka atsika ao anatin'izany sarotra hoe manomboka raha piso dia tsy raha tsony fa ianao miaina eto
en société anao miaina eto a dia misy zavatra mety hoe mba maniatra anao sy mahafinaritra anao ihany fa tsy anandevo anao tsony zany. Mety hoe teknôlôjia ny voalaza teto a resaka akanjo saotra amin'izany hitantsika rehefa resansika eto foana ny resaka hoe akanjo tsy teny amin'izany tsony a fa tsy hoe satria lamody ty dia ho anaovako fa jerena hoe sao dia mamatotra anah le izy. dia mbola zay tsy voalazako teto ny fanamasina anoratsika eny amin'izany fa tena testa kely izy no tena manao azy hoe za tokoa hoe tena efa maty amin'izao tontolo izao sa mbola very le paoly tena navita tena misy hoe raha zao tontolo izao efa maty amin'izany a ary indrindrindrindra zahako ve danger amin'izao tontolo izao sa zao tontolo izany danger ana zany hoe ny ampifandraisasika amin'izao tontolo izao dia mety misy loza fa za hoe atahora amin'izao tontolo izao hoe fisiko eto ambony tany andravana ny asany sa ny fisian'izao tontolo izao raha mbola tsy maty a dia danger ho anahy dia tsirairay avy ny samy manaraka